Vatsimpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Io mbavaka tsikariavana. Ry Andriamanitra raizana ka fanay masonao mbola midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao zay rahatratra izao maremba avao izao. Tsara sady mpanao tsara ianao. Andriamanitra miany fiainany mitsipiriany ary mbola mitondra ny indray ankehitriny amin'ny tanam-pitiavanao ahafahanay Jesosy miatrika ty andro ty amin'ny mpifaliana sy amin'ny kiry sy fahefana izay nomenao. Ko ankehitriny Jesosy adino ny fananao masina aminay. Famindramponao mba hitoetra aminay ka ny ranao Jesosy anadiony ao afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarena rehetra ary izay rehetra satana sery maizina. Hididiana sy roana makany faharemenatra fa aminaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Foka Jesosy manaro ilay fananao masina mahery kosa ny asa ty anatinay ampahery ny fanahy ny fo ny saina ary ny tenanay hatanteranay ny asanao ety amin'izao tontolo izao izay nametra amin'ny tompo manalo mba ho voninahitra tokoa ny fiainanay manontolo. Atonga ny olona maro voavonjy malohana ny asa tana sery maizina, malohana ny fandriky ny devoly ary atonga ny Jesosy manalo ho tena mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Misaotra Jesosy, dera laza haja saotra ho anao, raizana ka fanay masina, ho any kosa ny fanahinao ampahery isan'andro any ampitso ary mandrakizay. Alleluia, amen. Ry havana amintsika mandrakariva ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'ny Andriamanitra rentsika Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanay masina. Amen. Ho ny voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona, toko 10, ny andininy 10 sy ny andininy 12. Jaona toko 10, ny andininy 10 sy ny andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Zaho avambanana fiainana dia fiainana be dia be. Izaho no mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Amen. Misy vavaka maromaro izay nomen'ny Tompo Jesosy mivantana. Tokony fantatsika sy ampiaritsika kristianina ary dia iray amin'izany ny vavaka fiarovana. Tahaka ny vavaka nampianarin'ny Tompo moa fony isety ambony tany dia mbola manome koa vavaka samihafa Jesosy izay atolony antsika amin'ny alan'ny fanahiny. Fa nahoana no mila fiarovana avy amin'ny Tompo sika? Mazava loatra fa mamono antsika ny devoly araka izay voalaza izay fa tsy avy izy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Jesosy dia miaro antsika ary izy no mpiaro antsika araka izay lazain'izao hoe izany no mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry ary koa ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Salamo 4:30 ny andininy 7. Ry havana tsy maintsy ho fantatry ny zanak'Andriamanitra tokoa fa tsy maintsy miaro ny tenany amin'ny alalan'ny vavaka izy. Miatrika olana isika sy fanafiana, na ara-batana zany, na ara-pitaovana zany, na ara-tsaina zany, na ara-pihetsepo, na ara-panahy. Ary nandray dia manitona sy mikatsaka ireny aza, ireny asan'ny devoly ireny, isika ka manjary hiarany setrasetra n'ilay ratsy sy ny famonoany. Izay no antony atao hoe hiantsonantsika hanohitra ny devoly amin'ny fomba mahomby. Kanefa ary ve isika dia mandray tokoa fiarovana avy amin'ny Tompo ary fijoroana mafiorina hanohitra n'ilay devoly? Sa malahelo tena fotsiny sika na mieritreritra ny olana ao an-dohantsika na koa amin'ny firesahana izany tsy akiato? Efa nanao ny anjarantsika ve isika amin'ny ady tamin'ny alalan'ny fitaovana ara-panahy eo am-pialatanantsika izay efa nomena hatramin'izay na kristianantsika? Mba mangataka ny vavaky ny hafa momba ny raharahantsika, ny toe-javatra misy antsika ve isika
mijanona amin'ny ankapobeny fotsiny ary dia mikatsaka fampiononana amin'ny zavatra zao tontolo zao. Raha tsy mandray ny andraikitsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika isika izay ampahoriana fa menteritra amin'ny zao tontolo zao hamany olantsika dia ho diso fanantenana isika. Zao mantsy ny toe-tsaina misy indraindray dia manohitra ny fahombiazan'ny vavaka izay tanterahantsika. Lazaina amin'ny teny hafa dia zao toy ny hoe mampiatra hery mifanohitra amin'ny vavaka izay ataontsika ihany isika amin'izany toe-tsaina ratsy izany. Eo amin'ny fiainantsika amin'ny kristianina antsika dia maro amintsika no manao izany fahantsoana izany eo amin'ny fiainantsika. Matetika noho ny tsy fahalalana, ny fitaovam-piadiana ara-panahy izay mampiala-tanantsika, fa koa amin'ny alalan'ny atao hoe faharesena ao-po avy hatrany, ny koa tsirambina na ny akamoana, tsy mampiasa ny fomba nomen'ny tompo hiady hanohitra ny ratsy izay manjo antsika. Ry rahalahy sy anabavy tsy maintsy mianatra tanteraka ny aro ny tenantsika isika fa tsy mitsahatra ny tombo ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao sy ny famelezana ny zanak'Andriamanitra. Mba hanakana antsika tsy hiverina amin'ny lasantsika sy hahatonga antsika hanaparitaka ny fanjakan'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra hery sy fahefana isika. Ny Tompo Jesosy avy any Nazareta izay maty amin'ny fijaliana ao antsika dia efa nanafaka antsika tamin'izany rehetra izany, dia ny asany maizina izany. Tsy vitany hoe nandoa ny fanamelohana ho faty no ny fantantsika isika, fa izy koa dia manome antsika fiainana mandrakizay, fa akoatran'izay dia zao mandray antsika ho zanaka sady mpandova izy, ary dia novonoina ho faty izy mba hanome antsika fahafahana azo ilay lova masina ho an'ny zanany rehetra. Ary ny antsipirian'izany dia voarakitra amin'ny Baiboly. Testameta anankiroa eo ampitanantsika, testameta taloha sy ny testameta vaovao. Nomen'ny tompo izany tamin'ny alan'ny fahafatesana tamin'ny fijaliana ilay fanafana antsika fendro tanteraka, dia mila raisintsika izay fanafana antsika izay. Ankehitriny ary anatin'ireo fampanantenana be voninahitra an'izany lova nomen'ny tompo izany dia nahazo zo isika fahefana hanitsaka ny fahavalo rehetra, menarana sy ny mainoka araka ny tenin' Jesosy. Eny manana fahefana amin'ny tontolo ny aizina isika ny ratsy amin'ny endriny rehetra. Fa ny herin'io fahefana nomeny antsika io dia anjarantsika ny mampiasa azy hanoherana ny fahavalo. Mampiasa izany velona isan'andro. Fahefana izay nomen'Andriamanitra antsika ve hampiasa antsika. Ilay rahan'i Jesosy Kristy izay nalaza amintsika ve miasa amin'ny fiainantsika. Jesosy Kristy izay zanak'Andriamanitra velona masina manan-kira avy Nazareta ve manjaka ao-pontsika ary sika ve manohitra amin'ny herin'ny tompo izay ao anatintsika izay ny asany maizina izany satsia. Raha sanatria tsy mantsy dia ho voasakana ilay asan'Andriamanitra tokony hiseo amintsika sy ny voninahitran'Andriamanitra tokony tanteraka eo amin'ny fiainantsika, ary dia inona no manakana ny ratsy tsy hanohy ny asany, inona no manakana azy tsy asa eo amin'ny fiainantsika sy hanenjika sy hamery antsika. Mazava ho azy fa misy fotoana amin'ny fiainantsika amin'ny kristianantsika mety ho sahirantsika very hevitra miady, ary eo indrindra ny latsika ilay fahefana nomen'Andriamanitra antsika hanoherana ny herin'ny ratsy rehetra sy ny herin'ny satana, ny fahavalo sy ny fikoriana ny fihetsepo ny zavatra ratsy rehetra manafika antsika. Ny vavaky ny olo-masina, izany hoe ndralasa nabafintsika, dia raisintsika mba hoery avy amin'Andriamanitra. Militsika izany ny fampizara mandrakariva
ireny zava-manirana antsika ireny mba hatonga ny hafa hivavaka ao antsika, ary dia hatonga antsika handray ny hery sy fahefana ihany koa hivavaka ao an'ny hafa sy ho an'ny tenantsika. Manampy sy manatanteraka tsakasy andavany tokoa ny andraiky ny tompo. Anjarantsika kosa ny mivonona ny hiditra an-tsehatra amin'ny aran'i Jesosy mba handray izany fanafahana feno sy tanteraka amin'ny lafiny rehetra izany sy hitondra fahafahana koa ho an'ny hafa izay etsika ambavaka. Ao nary mampiarana ny fahefana amin'ny fahavalo mba hiarovan-tena amin'izany. Zava-dehibe io fahefana nomena antsika io dia anisan'ny lovantsika kristianina hamazanak'Andriamanitra antsika. Izany ny vavaka fiarovan-tena sy ny fiarovana ny hafa dia tena fandraisana tokoa ilay lova ary fanatanterahana izany fanomezan'Andriamanitra antsika izany. Tsotra ny hafatry ny tompo anio mivavah mba hiarovanaN'Andriamanitra antsika, mivavah mba hiarovan'Andriamanitra ny rahalasy anabavy rehetra, satria mafy ny ady izay rehetratsika ary mila hery sy fahefana miasa tanteraka izay ampiasaitsika fa tsy avelantsika amin'izao fotsiny eo amin'ny fiainantsika ny tompo ankehitriny. Raha fantatsika fa Jesosy Kristy tokoa maty amin'ny fijaliana noho ny fitiavana ao antsika dia manavotra antsika amin'ny tontolo ny aizina izay nahalavo antsika dia ny fahotany izany hatramin'ny Adama sy Eva makaty dia raha manaiky an'izay antsika ary mampiatra izay amin'ny fiainantsika dia azo antoka fa tanteraka ny fanafahana izay entin'ny tompo antsika sy ny fandraisana an'ilay lova lehibe dia ny fanjakan'Andriamanitra. Atolory ny aintsika ho an'ny tompo hamazanak'Andriamanitra antsika, afatsika miombina lova sy teny fikasana amin'i Jesosy. Izany riavana dia tsy maintsy ekena ny zanakalahy sy zanakavavan'Andriamanitra antsika mba hahatonga antsika tokoa hamantatra eo amin'ny fiainantsika sy tsy hijanona fotsiny amin'ny ara-tsaina izany famantaran'izany fa fahafantaran'izany fa tena miatra eo amin'ny fiainantsika andavanandro tokoa. Mila mailo sika ary fantaro mandrakariva izany lova izay omen'Andriamanitra antsika izany. Mendrika izany sika satria notoloran'i Jesosy Kristy ilay fanafahana sy ilay lova lehibe dia ny fanjakan'Andriamanitra ary dia mila ampiasaintsika izany isan'andro. Enganeny fanahy masina anomentsika ny ainga mpanahy avy aminy. Azotsika mivavaka isan'andro hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fiarovana antsika hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isan'andro amin'ny kery sy fahefana ka handrava ny herin'ny Satana sy ireo maizina manakana tsy hidirantsika amin'izany fanjakan'Andriamanitra rady. Jesosy malalo dia rahalaza haja saotra ho anao tompon'ny Hafatra ary ianao Jesosy Kristy tomponay ilay tianay tanteraka ka namoy ny ainato amin'ny fijaliana mba hanavotra anay, hamafa ny hotanay ary hanala ny gejany Satana rehetra sy ny hery maizina izay namatotra anay hatramin'izay. Anio omenao izay tompo hery sy fahefana indray hamakivaky izao fiainana izao amin'ny alalan'ny herin'ny ranao, herin'ny anaranao Jesosy avy any Nazareta, fa ny anaranao tokoa dia mampandoalika izao tontolo izao sy ny fahefana rehetra ety an-tany, any an-danitra, eny amin'ny habakabaka sy ny rivotra hatrany ambanin'ny tany, satria fa nomen'Andriamanitra ray anao ny fahefana rehetra amin'izany toerana rehetra izany. Koa andeha amin'ny fahefana sy ny herinao Jesosy izahay mba ho voninahitra irery ihany hatanteraka izay sitraky ny fonao eo amin'ny fiainanay Jesosy malalo. Ampianaro izay ary handrava ny toe-tsainay izay manakana ilay herinao tsy tanteraka eo amin'ny fiainanay. Raha vao Jesosy izay rehetra manda ao amin'ny sainay tsy hatanteraka sitraky ny fonao
eo amin'ny fiainanay fa tonga kosa ilay hery sy fahefana avy aminao Jesosy. Hanapaka tanteraka ny fanahy, ny fo, ny saina, ny tenany amanontolo ary ny momba ny rehetra amin'ny lafim-peany rehetra ho voninahitra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay velona masina manankery avy Nazareta, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, no zony manisy mangataka izany vavaka izany. Niady zany saotra aminao, fa ny fahasoavana Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny hery sy ny fahefana avy aminao, fanahy masina ho aminay anio ampitso ary mandrakizay. Alleluia. Amen.